Mizara telo mazava tsara ny fipotoam-panatanterahana asa voafaritry ny programana asa ankapobe ny fanjakana. Misy ny tanterahina mandritra ny fipotoam-piasana mandritra ny 5 taona, eo ny isan-taona, ary misy ny asa tsy maintsy tanterahina isaky ny zato andro. Asa manaraka reto no tsy maintsy ho vitaina anatin'ny zato andro voalohany taona 2022 eo anivon'ny Minisiteran'ny Angovo sy ny Akoran'afo. Fandraisana ny fahatongavan'ny kit solaire hamatsiana herinaratra toeram-pitsaboana fototra na CSB2 misa telo amin'ny 700 amin'ny commune ambanivohitra maro eto Madagasikara ho fandavorariana ny tobim-pahasalamana manakaiky vahoaka. Hisitraka Angovo madio ireo tobim-pahasalamana ireo ka ny fanaparihana sy fametrahana ny kit solaire isaky ny CSB2 no dingana manaraka tsy maintsy vitaina mandritra ny taona 2022. Hazavana ho an'ny vahoaka ato anatin'ny zato andro 500 no isan'ny jiro tsy maintsy ho tafapetraka amin'ny toerana maro manerana ny Nosy ho fiantohana ny fandriampahalemana eny anivon'ny fiarahamonina isam-paritra. Hazavana ho anao ato anatin'ny zato andro no anafarana ny kit solaire domestique roa hetsy hatolotra tokatrano lavitry ny tambazotra pitsinjara herinaratra. Tanàna ambanivohitra 720 no hisitraka famokarana herinaratra avy amin'ny Angovo madio amin'ny alalan'ny teknôlôjia mini grille solaire sy nano réseau solaire ato anatin'ny zato andro. Tanàna vaovao ho an'ny ankohonana miarina sy fieferamanga hisitraka herinaratra avy hatrany amin'ny fotoana handraisana ireo ankohonana voalohany ato anatin'ny zato andro. Fanamorana fampisitrahana herinaratra ho an'ireo tokatrano ankaiky ny tambazotra pitsinjara herinaratra ny orinasa Jirama na branchement mora. Tokatrano misa 10 alina no tsy maintsy hisitraka herinaratra amin'ny sarany mirary ato anatin'ny zato andro. Orinasa mpanjakana matanjaka sy rehareha iraisan'ny malagasy tsirairay ny fananana ny orinasa Jirama ka hafantoky ny ministera ho an'ny fampandrosoana ny orinasa ny zato andro voalohany taona 2022 mandeha ny fandraisana fipetra samihafa ara-teknika ara-pitantanana ary ara-barotra hatramin'ny fandrindrana ny fomba fiaraha-miasa amin'ny mpiara-mifantoka ho fanarenana haingana ny Jirama, indrindra eo amin'ny fiantraika ny famatsiana herinaratra amin'ny mpanjifa isaky ny tanan-dehibe eto Madagasikara. Ao amin'ny Nosy Sainte-Marie miroso araka ny tokony ho izy ny fananganana ny fotodrafitrasa tobim-pamokarana Angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro mamokatra herinaratra hatramin'ny 1 megawatt sy famokarana herinaratra hatramin'ny 1 megawatt ho an'ny tanàny mananaravaratra. Fampiarahana famokarana herinaratra avy amin'ny milina sy vokatra azo avy amin'ny herin'ny masoandro na hybridation manerana ny tobin'ny Jirama amin'ny distrika 7 eto Madagasikara dia hikendrena ny fampihenana filana solika hatramin'ny 12 tapitrisa litatra eo anivon'ny orinasa Jirama. Fanaovana fitaovana sy fotodrafitrasa soloina beton avokoa ireo andrin-jiro hazo ka hampihena hatramin'ny 50 isanjato ny fahatapatapahan'ny famokarana herinaratra ato anatin'ny zato andro noho ny fiverenan'ny fahatomboamban'ny fitaovana tsy kelikely. Mikasika ny famatsiana herinaratra n'Antananarivo renivohitra ho tonga ireo fitaovana vaventy hampiodina ny tobim-pamokarana Angovo na centrale thermique ao Ambohimanambola izay hanana tanjaka hatramin'ny 500 megawatt. Ho voafaritra ato anatin'ny zato andro ny fanomboan'ny fanamboaran-dalana handalovan'ireo milina lehibe avy ao amin'ny Serana-tsambo ny Toamasina. Hiroso avy hatrany amin'ny asa fananganana ny milina ny teknisiana ny Jirama vatany vao tonga ao amin'ny Toby Ambohimanambola Antananarivo. Alohan'ny fiafarany taona 2022 nefa hisitraka ny vokatra herinaratra avy amin'ny milina lehibe ity ny mpanjifa eto an-drenivohitra.